Izay ny amin'ny vaovao fa Tontosa androany ny fifamindram-pahefana teo amin'ny minisitra eo anivon'ny fiadidiana repoblika misahana ny fambolena sy ny fiompiana vaovao Harison Randriarimanana sy ny minisitra teo aloha Rivo Rakotovao izay voatendry loholon'i Madagasikara anohy ny asa vita ary anamafy ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra. Io no fanamby napetraky ny minisitra vaovao Antoany sy Rakotovao. Anohy ny asa vita bainga ary vao maika hanamafy ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra. Io no fanamby napetraky ny minisitra eo anivon'ny fiadidiana ny repoblika misahana ny fambolena sy ny fiompiana Harison Randriarimanana raha nandray ny fahefana androany maraina. Io maraina io tokoa no natanterahana ny fifamindram-pahefana teo amin'ny sy andriamatoa Rivo Rakotovao izay notendren'ny filoha Harison Randriarimanana loholon'i Madagasikara. Ainga vaovao izy teto hery vaovao izany ezaka izany dia ho toizatsika ary manantena fa inareo tanora zanaka zandrinay ateoria dia aka fitaratra ty aminay mirana satria fa ilailay zay teto izy nkena tsy minisitra teto any tsy niala tamin'ity sehatry ny tontolon'ny fambolena ty sy fiompiana ka zay ny ataoko hoe manantena anareo ny tenako. Nandritra ny kabary ny fanomezana dia nanambara andriamatoa Rivo Rakotovao fa hametrahany mpiara-miombona antoka amin'ny Madagasikara fitokisany Madagasikara ankehitriny. Porofon'izany hoy izy ny nahazoana famatsim-bola 500 tapitrisa $, avy amin'ny FIDA izay anohanana ny tetikasa defi izay entina hampandrosoana ny tontolo ambanivohitra.